Makasiraka tompolasy sy tompovavy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Raha ho an'ny daty ny 17 ny volana septambra dia andro lehibe manan-tantara ho an'ny tantaran'ny Madagasikara izany andro izany. Ilaina tsy ahivon'ny taranaka faramandimby ity daty 17 ny volana septambra ity satria tamin'ny 5 telopolo septambra no tafiditra teto Antananarivo ny tafika frantsay. Raha zo inona ny tantara dia taloha lavitra izany tany amin'ny taona 700 sy arivo nanomboka nanandrana niditra any Madagasikara anjanaka ny frantsay. Miloha lavitra an'io dia ny anglisy no efa nanana fifandraisana ara-tantara sy ara-diplomatika ho an'ny fanjakana malagasy izay nitarihan'ireo mpanjaka tamin'izany fotoanandro izany. Fa tsy ho resahantsika mety ho fandaminana teo amin'ireo firenena Eoropeana izany hoe ny frantsay sy ny anglisy ka nahatonga ny anglisy niala teto Madagasikara ary ny frantsay no nanana heritreritra haka ny Madagasikara. Nametraka tsikelikely an'ireo olona izay nivezivezy taty Madagasikara ary nanao asa izay nifanaraka tamin'ny malagasy sy ny fanjakana mpanjaka tamin'izany ny frantsay. Ny resaka Jean Laborde sy ny resaka izay fahatongavan'ireo everitsika fa tompon'andraikitra samihafa nanao asana misiona nivezivezy teto Madagasikara tamin'ny andron'ny LMS sy ireo mety ho misionera hafa izany no tiantsika ambara. Fa ny taona 520 rehefa tsy naomby tamin'ny fidirana indro ny sesa nataony tany amin'ny faritra Atsinanana, izany hoe tany Toamasina ny frantsay, dia nanandrana niditra amin'izay tany Mahajanga faritra Andrefanosy. Ho dingantsika ny tantara satria mialohan'ny nahatongavan'izy ireo tany Maivatanana dia nisy ny fanafiana izany hoe ny fidirana any Madagasikara tany amin'ny sisin-dranomasina Andrefana tany Mahajanga. Nampiasaina tamin'izany ny soavaly, nampiasaina tamin'izany ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ary ireo miaramila tsy latsaky ny 5,000 izay nifamezivezy nandritry ny fidirana tany amin'ny sisin-dranomasina Andrefanosy iny. Fa anisany tena nafana ary anisany nabe ady hevitra nandritry n'izany fidiran'ny frantsay teto Madagasikara izany, ny nahazona na nikendren'izy ireo hahazona n'Antananarivo izay azo lazaina fa nisy ny fanjakan'Andriana, fanjakana mpanjaka izay efa nanomboka ny fehan'ny Madagasikara. Ny 20 volana Aogositra no tonga tao andriba ny tafika frantsay. Tao le nahatonga n'le teny hoe tsy misy mafy toy ny andrimba satria ny resistance, ny fanoherana nataony tafika malagasy tamin'izany fotoanandro izany no tarihan'ireo jeneraly mpitary tafika dia mafy de mafy tokoa ary saika voatohatra ny frantsay fa saingy teo amin'ny resaka aretina samihafa sy ny tsy fahampian'ny fitaovana dia niempotra ny tafika malagasy. Tamin'ny 15 ny volana septambra no tafiditra tao Antsinainondry ny tafika frantsay ary ny 17 septambra tonga tao Kiangary izy ireo. Ny 19 ny volana septambra kosa no tena Ambohimena ny tafika frantsay nanantona n'Antananarivo ary ny 30 ny volana septambra no azon'izy ireo Antananarivo. Ny tantara tamin'izany no milaza fa teny amin'ny faritra Fort du Sena teny no nodaroan'izy ireo ny Ilarindro ny manjaka miadana, fotoana izay mbola napatao anatin'ny rova ny mpanjaka Ranavalona fahatelo ny gogogogo ny Tomany. Rehefa tafiditra teto Antananarivo ireo mpanjanatany tamin'ny alalan'ny frantsay. 500 kilometatra andriba Antananarivo kanefa 970 andro no nisian'izay ady izay ka tafiditra teto amin'izany faritra nisy ny tanàna izay nanjakany ny mpanjaka Ranavalona fahatelo izany ny tafika frantsay. Nisy moa ny fanelanelanana izay nataon'ireo tandapa tao androva tamin'izany mba hanekeny ny mpanjaka Ranavalona fahatelo ny fidiran'ny tafika frantsay ary rehefa nare izany dia nilefitra nanoloana izany ny mpanjaka Ranavalona fahatelo. Nalaza tamin'izany hoe mba tsy ho ripaka ny oloko dia nanangana saina fotsy Ranavalona fahatelo.
ny saina fotsy manko dia midika ho faharesena ny amin'ny fidirany tafika frantsay teto Madagasikara. Ny ampitson'io ihany zany hoe ny voalohan'ny volana oktobra 5 dia protectorat frantsay Madagasikara no sokajiana ho anisan'ireo ao anatin'ireo tanàna na firenena zay afehezan'ny frantsay. Nametraka ny paikady ireo jeneraly mpitaritarika ho an'ny frantsay tamin'izany fotoanandro izany, ary nandefa ny solotena ny resaka tamin'ny mpanjaka ary nampanosony ireo antota taratasy maro samihafa hanekeny ny mpanjaka Ranavalona fahatelo izany fidiran'ny frantsay izany. 5 20 taona lasa izay no tafiditra teto Madagasikara ny frantsay nanjanatany. Fa aty amin'ny voalohan'ny volana oktobra 2022 dia mbola mitoy ihany ny endrika fanimbanasana fanotana fady atao amin'izany Madagasikara sy ny tanànan'Antananarivo ary ny asan'ny fanjakan'ny mpanjaka zay nametraka ny mahamasina ny tanànan'Antananarivo sy ny manodidina ao anatin'ny lovan'ny Manjakamiadana izany. Mandeha manko ny fanorenana akoatry ny Colisée zay efa notanterahany zao fitondram-panjakana izao tamin'ny herintaona 2022 dia ny lapa tranovola zay naorin'ny radama voalohany sy manampisondray no kitihana amin'izao fotoana izao ary hanaovan'ireo rehetra zay mitazona izany fomba malagasy izany sy mahatsiaro ny zava-dehibe ny endriky ny fanajanany vakoka sy ny asina ho tsinitsinina na fanaovana andetrezana hamotehana ny asina mahamalagasy izany fihetsika toy ny fitondram-panjakana izany. Ilaina ny mampatsiahy ny datin'ny tantara ohatran'izany mba holovain'ny taranaka faramandimby fa nisy ady natao ho an'ity Madagasikara ity, saingy ankehitriny do tahaky ny veriveromaina reny rà latsaka ireny, do tahaky ny matimaty foana ireo martyra zay nijoro tamin'ny fotoanandro hiaro ity Madagasikara ity. Ka ny fihetsika ataon'ny mpitondra fanjakana mamevahana ankehitriny ny fomba mampanao an'ny frantsay zay tsy mampiasa fitaovam-piadiana, tsy mampiasa tsony ireo miaramila vatan-dehilahy samihafa tahaka ny Senegal nentina nampandritany a Madagasikara, fa rajoina amin'ny endriny ankehitriny de mampiasa ny olony amin'ny alalan'ireo teratany malagasy sy ireo teratany vahiny zay nahazo ny taratasy misitraka izany zom-pirenena frantsay izany, de mampiasa ary manao ny ezaka rehetrarehetra mbola hambabona ny Madagasikara 17 taona teoriana. Kely ery eo anatrehan'izany ny fanjakana mijoro tsy mahavita na inona na inona ka ary manome malalaka amin'izay mety ho fanapahan-kevitra rehetra sy izay mety ho fitsabahana na ara-politika na ara-ekonomika na ara-sosialy amin'izany foto-kevitra fanjanahantany amin'ny Madagasikara izany. Andro fisaitsainana izany na ho an'ny datin'ny 30 volana septambra 2027 na ny voalohan'ny volana oktobra hitsahantsika rapitso ho fisaitsainana daholo izany. Mbiaiza Madagasikara ankehitriny ary nakaiza ny endrik'ireo fijoroana nataon'ireo malagasy hatramin'izay niaro an'ity Madagasikara ity. Mahatsapy izany ve mpitondra fanjakana ary afaka andray an'izay fanilo miampita hiady hitolona ho an'ity Madagasikara ity izany ve izy ireo? Miezaka amin'ny mampiseho ny fitiavan-tanindrazana rehetra ary tsy etsatsetsatsyaritra ny olona fa na ny mpandankanto aza de nampiseho ny endriky ny fitiavan-tanindrazana ary na nipetraka tany ampitan-dranomasina tany Frantsa na tany Eropa manodidina ny Frantsa ny tiantsika ambarana izany de ny boiboika tao anatin'izy ireo ny hira ny fitiavan-tanindrazana zay nataon'ry Ranaivo Ranarivelo, ry Barijaona sy ry Fidy Malala zay anaovana poatsatsoka ny Fidy Malala any amin'ny CCSK Rapitso amin'ny faha-efatra amby 20 taona ary ny akarany antsehatra. Zava-dehibe amin'ny tantara izany ho isika ary tokony ho fantatry ny taranaka faramandimby ny amin'ny hoe fotoana hijoroana ary hamerenakasina mitady ny very ho an'ny Madagasikara mba hiverenany amin'izay asina sy ny fiandrianana izay amin'ny fankatoavana ny soatoavana sy ny kolotsaina malagasy. Zany zava-misy, zany malaza ho saitsain'ny rehetra ary ho ratoviny rehetra eo anatrehan'ny tantaran'ny fandimby. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.